Zava-dehibe ry ava-malala ny mifankahita amintsika eto ary maneho fankasitrahana anao sahady amin'izay manaraka tsy tapaka izao fandaharana izao ary miarahaba anao satria ao anatin'ny andro fahadimy sahady isika izay efa amarana izao fotoana izao. Tsy irery ianao, eto ny namanao, eto ny namanao. Andeha mialohan'ny andiniantsika izany lohahevitra izany dia hivavaka isika. Andriamanitra raha io ankehitriny dia tsapanay tokoa fa ianao dia tsy mamela anay irery ary mitarika anay amin'ity lohahevitra ity mba hahafahanay mandinika sy mahafantatra ny teninao indray. Raha io mamindra fo, mamela heloka anay ary iriko Tompo ny fiadananao dia ho ataonao sahady any amin'ny isa tokantrano tsiraray avy ho an'ireo namana rehetra izay manaraka izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonanay sy angatahanay ny vavaka. Amen. Tsy irery ianao, eto ny namanao. Ao amin'ny mpitoroteny toko faefatra. Mpitoroteny toko faefatra dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amintsika. Mpitoroteny toko faefatra teny andiny ny 7 sy ny 10. Tsara ny rono iray, fa misy valiny tsara ny fisasarany. Raha misy lavo izy dia ren'ny namany, fa mahantra ny lavo izay tsy manana namana anarana azy. Mahafinaritra ry ava-malala izany teny izany. Tsara ny rono ny iray ary mahantra, lazainy tenin'Andriamanitra fa mahantra ny olona tsy mananamana. Ilay lohahevitrisika dia manao hoe tsy irery ianao, eto ny namanao. Teo namanao ry namako Jesosy androany. Teo namanao izy eo amin'ny fiainanao. Tsara kokoa ny miaraka amin'ny Jesosy. Ary izany no ambaran'ny mpitoroteny. Mampalahelo ny manana namana tsy manana olona mandeha irery, tsy misy manarina. Fa ianao androany izay miaino eto, azon'Andriamanitra tao. Rehefa raisinao namanao Jesosy, rehefa ho raisinao namanao akaiky Jesosy, dia tsy irery ianao. Ny finamanana dia fitaovana sarobidy natolotry ny Tompo hanampy antsika amin'ny fotoan-tsarotra. Ny namana tena izy zany dia mijoro ho mpanohana mandrakariva, mijoro anarina mandrakariva ary ampionina amin'ny fahasarotana mitranga eo amin'ny fiaina. Zany ny tena namana. Fa tsy namana havana raha misy patsa, tsy namana hoe rehefa manamanana ny anankiray dia antonony, fa rehefa rehefa sahirana dia ialana. Jesosy Kristy dia teo namanao androany. Tsy tian'Andriamanitra andeha irery ianao, teo namanao izy ary izany no mahatonga azy miresaka aminao. Jesosy Kristy ry ava-malala dia namana tsy manary na oviana na oviana. Indray andro dia nisy tantara anankiray. Nisy lehilahy anankiray izay niatrika olana lehibe tao amin'ny asany ary tsapany, fa tsy afaka hiatrika izany olana izany irery izy. Ny zavatra nisy dia izao, tamin'ny fotoana farany ny namany akaiky no nanampy azy, ary tamin'ny alalan'ny torohevitra, tamin'ny alalan'ny teny mahafinaritra izay nataony'ity namany ity, ary tamin'ny fampianarana mivantana, dia io fifandraisana io dia nanampy azy andresy lahatra fa ny firaisan-kina sy ny fifampitsombinana no zava-dehibe indrindra. Ary rehefa nolazainy, no teneniny an'ity namany ity izany, dia ny zavatra nisy dia izao, nasa tafavoaka tao anatin'ilay olana izay natrehany izy. Fa tiako ny teny aminao androany, mbola namana eto an-tany ihany izany, mbola namana mandalo ihany izany, namana mety mbola ivadika ihany izany,
fa misy namana anankiray izay tsy mahafoy anao indrindra. Jesosy no anarany. Jesosy no anarany. Ary io namana io, na any amin'ny fahasarotana, na any amin'ny fahasambarana, na any amin'ny zavatra farany izay tsy vitanao indrindra aza, dia te hanampy anao mandrakariva io namana io. Ny namanao zany dia fanomezana sarobidy avy amin'Andriamanitra. Raiso ny fanohana mpitiavana, ary ampio amin'ny alalan'ny fanohanana. Tsy irery ianao, fa misy izay manohana anao, dia Jesosy Kristy. Izany eo amin'ny Galatianina 5 teny 2. Galatianina 5 teny 2. Ahoana indray no lazay ny tenin'Andriamanitra amintsika ao amin'ny Galatianina 5 teny 2. Dia izao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Galatianina 5 teny 2. Ozy izy hoe mifampitondrà izay mavesatra, ary aoka izany no atanterahanareo ny lalan'i Kristy. Ry hava malala, mifampitondrà izay mavesatra. Aoka zany amazanak'Andriamanitra antsika. Aoka isika tsy amina ny tanantsika, tsy amina ny hevitra izay tokony hampandroso ny hafa, fa mifampiresaka amin'ny hafa isika. Ary izany tenin'Andriamanitra izany koa dia miantso atsika fa ny namana dia mandalo, fa Jesosy Kristy kosa dia namana mahatoky, ary te hitondra anao ho any amin'ny fahatsarana, ho any amin'ny fahamarinana. Ary ny tena namana dia mitondra eo foana. Jesosy Kristy dia eo foana, te hiaraka aminao foana. Tsy irery ianao androany. Eo Jesosy Kristy ho namanao, mpiaro anao, raha raisinao ny teniny androany. Iriko raha ho raisinao ho namana akaiky amin'izay Jesosy Kristy. Iriko raha ho raisinao ho tena mpialolalana anao amin'izay Jesosy Kristy. Ary iriko raha ianao dia ho naman'i Jesosy Kristy isanandro amin'ny zavatra rehetra izay atao. Andeha mbola hiaraka hivavaka isika ho feny izany teny izany. Andriamanitra raio, isaoranay ianao. Ahay tena namana tokoa ianao, ary tsy mahafoy anay. Misy fotoana Tompo dia mandao anao izahay. Misy fotoana Tompo miala lavitra anao izahay. Fa androany dia manome teny fampaherezana ho anay ianao. Manome teny mampahery ny zanakao ianao. Fa ahy ianao namanay, teo namanay. Ary iriko Tompo, raha mba hisafidy ny andray anao ho namana avokoa, ny mpanaraka ity fandaharana ity. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.